Ivadika ho any amin'ny pejiny toekarina indray kosa isika efa mipetraka amin'ny misy azy ny sanda ny vola malagasy ny ariary izany hoy ny gouvernement tany fohy be banky fohy be nivoatra izany nandritra ny lalonana fifamparabana tratran'ny taona teo amin'ny mpiasan'ny banky fohy be tetsy Ambohimalaza izay notanterahina tamin'ny omaly fanadihadiany Lova Ramanantsoa. Efa tafapetraka amin'ny misy azy ny sandam-bola malagasy dia ny ariary izany. Hoy Andriamatoa Rasolofindrebe Alain Hervé, gouvernoran'ny banky fohy be ny Madagasikara, taorian'ny lanonana fifampiarabana tratran'ny taona teo amin'ny mpiasan'ny banky fohy be teny Ambohimalaza. Mila miezaka isika mba ahafahana mitazona izay fipetrahan'ny sandam-bola malagasy izay. Dika zany dia hoe vokatry ny fampandrosoana ny asa fampandrosoana eto Madagasikara ny sandam-bolantsika any ivelany. Miaro zay zany satria ny asanay ao anatin'ilay fiarovana dia hoe mametraka tsena zay tena afaka mangarahara sy afaka tena mihodina tsara ao anatin'izay tolotra sy tinaty zay. Inona zany ny fepetra raisina ho anay zany ny fepetra dia voalohany indrindra ny fanohizana ny asa fangaraharaana zay atao amin'ny tsenan'ny division. Ny faharoa dia ny mampirisika ny fanjakana sy ny mpanao petrabola rehetrarehetra hanao famokarana satria tsy misy afa-tsy ny famokarana, tsy misy afa-tsy ny famokarana mafana miady amin'ny fidinan'ny sandam-bola satria ny sandam-bola dia vokatra ny tsy fandrosoantsika io. Fantatra nandritry ny fotoana ihany koa fa nametraka ny drafitr'asa stratezika ny banky fohy ben'ny Madagasikara mandritry ny efa-taona manaraka mba ahafahana mahatratra ny vinana petraka. Azo heverina amin'izao fotoana izao fa efa mipetraka amin'ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao sandam-bola malagasy raha ohatra ka nitolotra sy tinaty no resantsika zany amin'izao fotoana izao. Heverina zany fa tsy tokony hisy tsony ny fidinany amin'ny fomba ngezabe teo. Na izany na tsy zany ary ny foezaka azotsika jerena foana hoe ina ny azo atao fa verika fa lavitrezaka raha tsy mitombo ny arikarenantsika, raha tsy mitombo ny fanafarana entana, azafady raha tsy mitombo ny famokarana eto an-toerana, raha tsy mitombo ny fanondranana entana any ivelany tsisy n'inona azony atao banky fohy be mikasika an'io dia mandray zay vokatra izay asa fotsintsika zany. Nanamarika ity lanonana fifampiarabana tratran'ny taonan'ny banky fohy be ity ny fanolorana mari-boninahitra ireo mpiasa ka mpiasa miisa 2 no nakazona au Grand Croix de 2e classe, 7 no nakazona au Grand Officier de l'Ordre National, 12 commandeur, 4 officier, 4 hafa chevalier de l'Ordre National. Mpiasa miisa 7 hafa kosa no tolorana ny medaly ny asa, 5 nahazo ny medaly volafotsy ary 4 nahazo ny medaly alimy. Nanome voninahitra ity lanonana ity Andriamatoa Gervais Rakotoarmana, ministry ny vola sy ny teti-bola, sy Andriamatoa Maranto Jean de Dieu, ministry ny asa.